Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Adventista iraisam pirenena miaraka amin'ny feo fanantenana. Mpandrafitra no asan'ny Bill mipetraka tany New York izy. Nanambady izy ary nanana zanaka vavikely antsoina hoe Mina. Rehefa feno taona i Mina dia maty ny reniny. Onjonjony izy mianaka irery sisa. Lehilahy tia vavaka Bill ka nampianatra ny zanany mba hivavaka. Ary matetika dia izao no tonom-bavaka Mina hoe tompo ampio mba hanao ny mety tahaka ny neny. Indray andro nefa dia narary Bill ka nakany amin'ny dokotera ary dia nilazaina taminy fa voan'ny raboka izy ary tsy ho velona mihoatra ny enim-bolana intsony. Nalahelo mafy Bill, tsy zaka ny eritrerin ny hisaraka amin'ny zanany nefa tsy maintsy nambara tamin'ilay zanany ny zava-nitranga. Ankoatr'izay ihany koa dia nanoro hevitra ny Bill amin'ny mpifanolo-bodirindrina taminy mba hanomezany zanany ho tezain'ireo olona tsara fanahy na tsara sitrapo. Nalahelo izy nefa no ny ampitson'iny dia tsy maintsy nasaina navoaka gazety izany toe-javatra izany. Misy lehilahy iray izay tsy ho ela velona mihoatra ny enim-bolana intsony maniry hita olona tsara fanahy hanangana ny zanany vavikely taona. Manga maso, oli volo, mitondra taratasy fanamarinana. Ny ampitson'iny ihany teo tokotanin'ny Bill dia nisy fiarakodia tsara tarehy niaraka tamin'ny olona mpivady sy zazavavikely anankiray naniry hijery amin'ny Mina. Rehefa nahita izany nefa i Bill dia tsy tapa-kevitra ny hanomeny zanany izy. Efa nahita hevitra hafa ho izy. Tamin'ny fotoana manaraka dia nisy olona hafa ihany koa tonga teo mba haka ilay zaza nefa niala maina avokoa izy ireo. Tezitra ny mpifanolo-bodirindrina taminy ka nilaza hoe tokony hotoriana any amin'ny fanjakana ianao. Fa ny olona vitahanao fotsiny ao amin'ny gazety nefa tsy omenao akory ny zanakao. Ianao ange olona marary, tsy maintsy ho faty. Tsy tokony ho tazominao intsony ho zanakao io raha tia azy ianao. Avelao izy handeha any amin'ny tokantrano tsara tokony hisy azy. Fantatro izany hoy ny navalon'ny Bill, saingy taorian'izany dia mbola nisy indray fiarakodia hafa tonga. Mpivady ny tao anatiny. Nilaza ilay mpamily fa mpandrafitra ny asany ary nangovotra ny molotra ilay ramatoa vadin'ilay mpandrafitra raha nanazava izy hoe vao maty indrindra ny zanakay vavy herinandro vitsivitsy izay. Avy hatrany dia tonga tao an-tsain'ny Bill fa ireto olona ireto no hotisy hikarakara tsara ny zanany. Dia hoy izy ireo hoe roviana no azona entiny izy, hoy ny fanontaniany reto vahiny. Nangataka andro iray Bill ary tamin'iny andro iray manontolo iny no nanasany ny akanjony rehetra sy nanosoany izay rovitra. Dia nataony toy izany koa ny akanjo tsara-bakolon'ny Mina. Tamin'iny alina iny no nilazan'ny Bill fa tsy maintsy andeha hipetraka any amin'ireto olona tsara fanahy tonga mamangy azy reto i Mina manomboka eo. Tonga tokoa ny ampitso maraina, tonga ilay mpandrafitra mpivady. Nentin'izy ireo ny elomanga kely ilay zanany maty mba homeny ny Mina. Akory ny hafalian'ny Mina nahazo izany. Tsy niherika akory izy nanao veloman-drainy fa avy hatrany delasa. Tamin'io fotoana io vao tena foin'ny Bill ny zanany na dia nijoy aza ny ranomasony satria fantany fa ahavonjy ny zanany izany. Mihoatra lavitra noho izany ry mpiaino an-tsaina ny fitiavan'Andriamanitra ray antsika.
Arak'izay voasoratra ao amin'ny Isaia 7:7 ny andininy 5:10 manao hoe mety manadino ny zanany va ny vehivavy ka tsy hamindra fo ny zanaka naloky ny kibony. Eny, mety manadino ihany izy, fa izaho kosa tsy manadino anao. Andramo ange dia vitanao ny fahatsaran'ny teny fikasan'Andriamanitra. Ny Baiboly hanisan'andro mofonaina raisoao ampofazamalaina fartomotrany andro izao. J'étais là le jour où tu es né. Tes tout premiers pleurs, oui, je les entendais. Alors que tu l'ignorais, je te voyais grandir. Et j'ai maintenant quelque chose à te dire. Tu restes à mes yeux toujours un enfant. À tes besoins d'amour, mes bras ouverts pour voir. Et même en grandissant, souviens-toi et comprends, tu restes à mes yeux toujours un enfant. Tarika Harlala. J'étais là dans tes premières prières et tous tes vœux, je t'entendais les faire. Quand tu venais en pleurant, disant mon Père, j'ai péché, je t'ai reçu et je t'ai relevé. Tu restes à mes yeux toujours un enfant. À tes besoins d'amour, mes bras ouverts pour voir. Et même quand tu seras grand, souviens-toi et comprends, tu restes à mes yeux toujours un enfant. Tu restes à mes yeux toujours un enfant. À tes besoins d'amour, mes bras ouverts pour voir. Feo fanantenana. Et même si tu es grand, souviens-toi et comprends, tu restes à mes yeux toujours un enfant. Tu restes à mes yeux toujours un enfant. Sakafo mahasoa, mahasalama, mahavelona, atolotry ny feon'ny fanantenana. Tonga eo amin'ny fotoanan'ny fanomezana indray isika ary mpiano ajaina, koa miarapa toko.
sakafo hafakely indray no entina amintsika anio dia tsinona izany fa boleta vita amin'ny tsaramaso mena ka tsaramaso maina fa izy io miendrika bikana hena dia afangarontsika amin'ny concombre voatetika madinika. Toy izao ary ny zavatra ilaina: ray kapoaka tsaramaso mena maina, 4 ny sotro lehibe fécule vita amin'ny mangahazo. Izy ity zany dia vidiny any mpivarotra eny ka amin'ny sachet izy io. Menaka izay mahampy, tongolo gasy efa voatoto 1 sotro kely, dita voatango 1 sotro kely, sira izay tiantsika, dipoavatra ratina, courgette 3 antonony na izay mahampy ny mpianakavy, tongolo be 1, rano 1 kaopy. Dao araverina indray ny zavatra ilaina: tsaramaso mena maina 1 kapoaka, 4 sotro lehibe fécule vita amin'ny mangahazo, vidiny any mpivarotra amin'ny sachet izy io. Menaka izay ampy, tongolo gasy efa voatoto 1 sotro kely, dita efa voatango 1 sotro kely, sira izay ampy, dipoavatra ratina, courgette 3 antonony na izay mahampy ny mpianakavy, tongolo be 1, rano 1 kaopy. Iroso amin'ny fikarakarana ary sika: diovina tsara ny tsaramaso mena, jerena sao misy simba na misy loto indraindray izy ireny misy vato kely. Arotsaka ao anaty vilany ny tsaramaso mena, asiana rano 1 litatra eo, ampiana sira avy hatrany. Rehefa izay dia andrahoina mandra-pahatonga azy halemy tsara. Rehefa malemy dia esorina eo ambony fatana ary atsika ny ranony. Kanefa tsy ariana iny ranony iny fa tehirizina satria mbola ilaintsika iny rehefa avy eo. Potserina lemy ny tsaramaso, ny anapotserana azy amin'ny forsety na raha manana fitaovana fanapotehana dia atao ao izy dia iny manapotika azy. Rehefa malemy ny tsaramaso dia arotsaka ao daholo ny tongolo gasy, ny ditin, ny dipoavatra, afaka mbola ampiana sira. Rehefa izay dia arotsaka ao koa ny fécule, ka 2 sotro lehibe no ilaintsika amin'izany, dia afangaro tsara ireo. Afaka afangaro amin'ny sotro na afangaro amin'ny tanana mihitsy mba hahazahoana azy mifangaro tsara. Alaina dia bolabolaina, atao toy ireny hena baolina ireny ny endriny. Rehefa izay dia alaina indray le rano avy nandrahoana ilay tsaramaso teo, dia averina ao anaty vilany indray, dia ataingina ambony fatana, dia ampangotrahana. Rehefa mangotraka ilay ranona tsaramaso iny dia arotsaka tsikelikely ao le bolabolana tsaramaso mena efa natao miendrika bolety teo. Rehefa mitsikafona ilay izy dia izay no ahafantarana fa efa masaka ilay boletinao, dia esorina tsirairay satria tsy miara-masaka izy ireo, fa izay mitsikafona ihany zany no masaka, dia apetraka mitokana ao anaty vilia. Tetehana ny concombre, izany hoe concombre efa voadio izany, tsy voasana. Tetehana atao somary lavalava, tsy dia majinika loatra mba hanana endrika tsara. Afanaina ny lapoaly. Rehefa mafana ny lapoaly dia arotsaka ny menaka.
Refizay dia tetehana ilay tongolo, arotsaka ao anatin'ilay menaka ao anatin'ny lapoaly, dia endasina tsy atao may. Arotsaka ihany koa ny kokombra efa voatetika lavalava. Tsy atao malemy be ny kokombra. Asiana sira izay mahampy. Alaina ilay rano amin'ny kaopy. Arotsaka ao ny fécule roa sotro ambon'ilay nampiasaina teo, dia afangaro levona tsara. Arotsaka avy hatrany ao anatin'ilay kokombra, dia arorona tsara mba hifangaro. Raha madity loatra dia afaka ampiana rano kely. Arotsaka ao amin'izay ny boulette efa masaka, dia afangaro tsara mba haka ny tsiron'ny fécule sy ny kokombra. Rehefa vita izay dia vita ny nahandrontsika. Afaka hohanina amin'ny vary na izay itiavana azy. Dia indray raha jerentsika hoe inona ary ireo zava-tsoa entin'ity sakafo ity. Betsaka protéine ny tsaramaso mena, betsaka fibre izy, mampiena ny cholestérol sy mampatanjaka ary mamorona sela vaovao. Betsaka sida folika koa izy miaro ny reny bevoka, mampikatona ny fery anaty sy miaro amin'ny areti-po, izany hoe ny kardiaka izany. Betsaka fera koa ny tsaramaso mena ary miady amin'ny tsy fampindrà. Ankoatr'izay dia misy potassium sy magnesium betsaka ihany koa izy. Ny kokombra indray kosa dia be rano izy ity, sady betsaka sira mineraly. Misy ilay antsoina hoe silicium végétal izy, izay manampy ny hoditra mba ho tsara, ny taolana ihany koa ary ny tissu conjonctif. Ny silicium végétal ihany koa dia ilaina hisorohana ny areti-po toy ny maladie cardiovasculaire ary miaro betsaka amin'ny ostéoporose, izany hoe aretina any amin'ny taolana vokatry ny fahanterana. Misy vitamine A, C, magnesium, manganèse, potassium ihany koa ny kokombra. Koa dia mahasoa ary mikarakara an'ity sakafo natolotra anao androany ity, fa tena mahasoa tokoa. Ny namana Sabina no nanolotra ary ny namana Samma kosa no nikarakara ny lafina ara-teknika. Veloma tompoko. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast, dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR Sampananteny Malagasy isan'andro amin'ny alalan'ny YouTube. Feo fanantenana. AWR manolotra ho anao Ilay feo fanantenana. Manasanao hiaran-dalina ny tenin'Andriamanitra aminao no namanao Kalebandretsikivy. Na dia samy mitondra ny endrik'Andriamanitra aza ny olombelona rehetra, dia mety ho samy hafa tanteraka ny toe-panaraka an'Andriamanitra eo amin'ny olona tsirairay. Niavaka tamin'ny fananana izany toe-panahy izany teo amin'ny tantaran'ny fivavahana amin'Andriamanitra, ry Noa, i Abrahama, Joba, Daniela, Mosesy sy ny maro hafa. Ny fiainan'ireo olona ireo dia manam-porofo amintsika fa azo atao tsara ny miaina araka ny toe-panaraka an'Andriamanitra, na dia ho nivon'ny fiarahamonina tsy manana izany intsony aza. Rehefa nanoso ny fiangonana kristianina voalohany dia voalaza fa nisy mpino tao amina tanàna iray izay nalaza tamin'ny fananana toe-panahy tsara noho ny tao amin'ny tanàna hafa. Hodiny itsika ny anton'izany fahasamihafana izany fa hivavaka aloha isika.
rainay izay ny an-danitro hianatra ny teninao izay ankehitriny, andalina ny amin'ny toe-panahy araka anao, voafetra ny fahalalanay, koa mangataka ny fanahinao ampianatra sy hanazava aminay ny teninao. Ampio izahay mba ho mpiainy-pakatoa fa tsy ho mpiainy-panadino. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Tesalonika sy Beria, ireo tanàna roa izay nahitana toe-panahy samihafa teo amin'ny mpino. Izao no fitantarana ny amin'izany. Asan'ny Apôstôly toko 7:10 sy 12. Asan'ny Apôstôly toko 7:10 Ary Paoly sy Silasy dia nampandehan'ny rahalahy niaraka tamin'izay no ny alina ankany Beria, koa raha tonga tany izy dia niditra tao amin'ny sinagogan'ny Jiosy. Ary ny toe-panahin'ireo dia tsara noho ny tao Tesalonika, satria nandray ny teny tamin'ny zotom-po indrindra ireo ka nandinika ny soratra masina isan'andro na marina izany na tsia. Mitovy avokoa ny olona rehetra eo mason'Andriamanitra satria samy mpanota. Na izany aza nefa dia mety ho samihafa ny fandraisan'ny olona ny zava-panahy, indrindra ny soratra masina. Nanana toe-panahy tsara kokoa noho ny tao Tesalonika ny mpino tao Beria. Tsy tongatonga ho azy izany fa voalaza eto ny antony dia ny hoe nandray ny teny tamin'ny zotom-po indrindra ireo. Ilana zotom-po tahaka ny fianarana rehetra ny tenin'Andriamanitra. Izay kely zotom-po amin'ny fandraisana ny tenin'Andriamanitra dia kely koa ny zavatra ho azony. Mario ny teny hoe zotom-po indrindra. Ny zotom-po efa milaza fahavononana, finiavana, fahalianana. Izany nefa dia mbola miampy ny teny hoe indrindra. Inona ny zavatra mahafeno zotom-po anao indrindra amin'izao fiainana mandalo izao? Tsy alao ve afindra amin'ny zavatra maharitra mandrakizay io zotom-ponao amin'ny zavatra ny tany io? Izao ny toy ny fitantarana ny amin'ireo mpino tao Beria. Ka nandinika ny soratra masina isan'andro. Ny hoe mandinika isan'andro dia mitaky fotoana betsaka, fa tsy hoe mamaky andininy vitsivitsy isan'andro fotsiny. Tsy fotoana ihany no tafiditra ao anatin'ny fandiniana, fa ny fifantohan'ny saina ihany koa. Raha maromaro ny olona miara-mandinika dia mety hisy fifanankalozan-kevitra sy fifandresen-dahatra ataon'izy ireo. Tsy tenin'olombelona no dinian'ireto mpino tao Beria reto, fa ny soratra masina izay tenin'Andriamanitra. Tsy mbola lany tsiro iteny io, fa mitondra fiainana, mahatonga ny mpamaky hanana toe-panahy tsara. Hoy ny Obolana toko 2:20. Obolana toko 2:20. Izay mandinika ny teny no ahita soa, ary izay matoky an'i Jehovah no sambatra. Ireo mpino tao Beria dia tsy namaky sy nandinika tamin'ny zotom-po isan'andro fotsiny, fa nampitahy na koa nanamarina ny fampianarana vaovao izay ren'izy ireo tamin'ny soratra masina. Mpino Jiosy ireto tao Beria reto, nandray ny teny tamin'ny zotom-po izy ireo, izany hoe nazoto ny aino ny fampianarana momba an'i Jesosy, ary nampitahy izany tamin'ny soratra masina efa nananandry zareo hatramin'izay, dia ilay antsointsika hoe testamenta taloha. Hoy Jesosy tamin'ny Jiosy mpandinika ny soratra masina. Jaona toko 5:7-7. Jaona toko 5:7-7. Dinianareo ny soratra masina, satria ataonareo fa ao aminy no hanananareo fiainana mandrakizay, ary ireny no manambara ahy, kanefa tsy mety manatona ahy ianareo hanananareo fiainana. Jesosy no tondroan'ny soratra masina manontolo. Izay mazoto mamaky ireo teny ireo dia mandray an'i Jesosy izay fiainana mandrakizay ho an'izao tontolo izao. Nitondra toe-panahy tsara tao amin'ny mpino tao Beria izany fandiniana tamin'ny zotom-po izany. Namela lesona lehibe ho antsika ireto mpino tao Beria reto, dia tsy tokony hinanana amboliny ny fampianarana rehetra avy ao amin'ny soratra masina. Mahasoa ary tsy mahadiso mihitsy ny mieritreritra sy mandinika ary manamarina ny karazam-pampianarana miainga avy amin'ny soratra masina. Raha mari fampianarana vaovao ianao dia enoy aloha dia dinio ary amarino amin'ny soratra masina, na marina izany na diso. Io no maridrefy andrefesana ny fampianarana rehetra. Eo amin'ny sehatra ny fivavahana amin'Andriamanitra dia tsy mahasoa ny mionona amin'ny kely fantatra, satria Andriamanitra mbola manana fahazavana tsy mitiritra izay tiany hozaraina amintsika. Mety ampididoza mihitsy aza ny fijanonana amin'izany lalan'izany. Hoy Jesosy tamin'ny Jiosy izay niady hevitra taminy. Jaona toko 9:7. Jaona toko 9:7. Fantatro ihany fa taranaka Abrahama ianareo, nefa mitady hamono ahy, satria ny teniko tsy mitombo ao anatinareo.
ny fahazavana tsy ampy dia fahamaizinana ihany. Hoy ny apôstôly Paoly amin'ny Tesalonianina voalohany toko 5:1-20. Tesalonianina voalohany toko 5:1-20. Fantaro ny zavatra rehetra, azony mafy izay tsara. Izany no foto-kevitry ny mpino tao Beria ka nahatonga ny toe-panahiny ho tsara noho ny tao Tesalonika, satria nosokafan'izy ireo ny fony mba handray an' Jesosy izay notoriana tamin'izy ireo. Raha mandray azy amin'izao topo ianao, mandinika amin'ny fiainana isan'andro, dia azo antoka fa ho tsara koa ny toe-panahinao ary akarinao any aminy rehefa isehony amin'ny raony lanitra izy araka ny fampanantenany. Ivavaka isika. Rainay izay ny an-danitro, ampio izay ahazoto andalina ny teninao izay mitondra fiainana sy manova ny toe-panahy. Ampio hanokatra ny fonay andray ny fahazavana izay tianao mbola ho zaraina aminay eo amin'ny lalan'ny fahamarinana. Amin'ny anaran'i Jesosy zanakao, ilay ho avy tsy ela no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Tarika Ambassadora. Radio feo fanantenana.
tianao ny ahafantatra ny tantarany hery mifanandrina teo amin'ny ratsy sy ny tsara, ny maizina sy ny mazava ary ny tsy maintsy hotohiny izany. Tsy maintsy mpandray anjara amin'izany zaho sy ianao, na fantatrao zany na tsy. Manasanao ary hamaky ny boky hery mifanandrina. Efa misy koa ny rakim-peo mirakitra izany no mani ny feo fanantenana ho anao. Mandefa ary SMS amin'reto laran'ny telefonina ireto: 034 06 797 62 033 84 313 37 032 75 379 74. Feon'ny piaino. Feon'ny piaino. Faly mirabany piaino rehetra mpanaraka ny fandarana izay alefantsika eto ao anatin'ny fandarana natokana ao antsika piaino. Fijoroano vavimbelona no arahantsika. Fijoroano vavimbelona izay maneho ny herin'Andriamanitra manoloana ny fanjakazakany Satana eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray. Azo atao tsara mihitsy ny mahazo fahafahana tanteraka araka ny voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe raha ny zanaka raha Jesosy ny manafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Mbola miaraka amintsika hatrany ny nanana manantsoa avy eto Maroantsetra hijoro vavimbelona amintsika amin'ny fanomezam-pahasoavana ny men'Andriamanitra azy amin'ny fanafahana ny olona ho afaka amin'ireny gejany Satana ireny. Faly miarabanao namana manantsoa. Faly miaraba anao namana Elia. Arabaina koa ny piaino. Inona fa ahazo hery indray isika amin'ny alalan'ny fijoroano vavimbelona entin'ny namana manantsoa. Inandray ary mentsika ho an'ny piaino. Zavatra miaingo ty. Miainanao manokana. Misy olo araiky vavaha. Miala devoly taminazy. Dia tsy dia fony loatra le toaka, sigara, zay le lavoazy. Dia niveriny taminazy le devoly. Hiditra tao aminy zany le devoly. Rehefa noafana izy dia afaka fa nisy zavatra tsy foiny. Nitoaka ny sigara sy ny sisa. Dia niverena le devoly izy. Zay raha azoko tsara. Dia izy avy teo niala avy tamin-jare tagny izy, tsy dia fankalavitra zay loatra le toerana misy azy. Izy niala avy tagny, za tegna le mpiasana tsara, tegna le miasa ary meky. Eo ampanaovana asa zany ianao. Avy izy miditra, tsy mikonkono fô tonga dia miditra. Volana izy, za zao izy tsy ranona za. Asa ataoko hoe rakoto ohatra agnaran'ilay olo. Za io tsy rakoto izy, kanefa izy fahitako azy irakoto izy tonga aky. Za io tsy rakoto izy. Zany hoe tsy maizy azy zany io manatona anao io. Fa le fanaratsy mitondra azy manatona anao. Dia hitanao tsara be zany ihany izy. Renky aloha ato magnano mafy zay izy. Dia nataoko mafimafy ny fiteniko. Tsy za mafy za taminazy. Fa le momba zany. Sanao masaky azy. Za taminazy. Antsova io izy izy. Antsova io izy. Miantsy anao mihitsy zany, miantsy ny Andriamanitra mihitsy izy. Dia nantsoviko le Andriamanitra. Jesosy tompo, anao magnafika za. Anao ny vavako tsy iraha tio asanao. Mitongava keto anao Jesosy agnatreny devoly magnatriky za zao. Dia mivavaka agnatin'izay izy saritahako izy taratasy jiabam-boly latabitra anao keto. Saritahako ty izy amin'ny agnaran'i Jesosy za tsy azonao kitikitiny raha jiaby eky. Ina ny asa nataonao tamin'izay? Mameno FPI. Mpampianatra zany mameno FPI zany. Dia sezy aila magnaneo karaha raha fitiany abalabala aminahy. Za mitsanga efa miomana sady mivavaka.
dia naharitry fotoana elahela izy teo maharitry demi-heure teo izy sasakady izy teo sady miantsy ianao dia o za taminazy mandehanao miala aloha ny agnaran'i jesosy mandehanao dia farany izy avy teo rabaraba ranomaso latsaka ny ranomaso latsaka ny ranomaso ino ny fomba natongavoko teto azy miala le devoly ino ny fomba natongavoko teto lazainy zany ho ina natonga azo tonga teto ho atsika mety tsy mahazo n'ilay fanazavana dia le personnalité n'le olo amizay o le sy hoeto fo efa tsy le tsy demoniaka izy tonga tamin'ny voalohany iny zany dia le demoniaka no mitondra azy fa rehefa afaka izy dia afaka niteny am'izay hoe zao no natonga ho tonga teto efa izaha misy tia mitety efa rakoto tantaregny taminazy zao nle toejavo dia izy avy teo lody am'izay izy lody izy olona salama zany izy salama izy ka le raha tiako lazay zany misy menasy maro mandreky aminay manao menasy mivantana anao menasy mivantana ka teto zao izy andeha agnapotiky za le programme anany tsy nahomby ary maro zay matinao izy am'le ampisasany aiteny mihitsy izy efa maro zany efa matinao izy maro izy izy ka le ataony hoe olo matinao boko izy maro izy satana namany lazain'ireo dia za mo miantehitra amin'Andriamanitra dia sorona ny tombo fa arovany narovany za tamin'ny fotoana izay ary hatramin'izao mbola tsisy problème fampiarezana antsika be deaibe ny namana mamoaka démonie tahaka namana manatsoa eo anivon'ny fiangonana adventiste ary fampiarezana antsika izany fa miaro antsika Andriamanitra tsy tanteraka isika saingy manolo tena tanteraka kosa tsy mitovy angabo zay ary rehefa manolo tena tanteraka atsika mangataka famela-keloka feno eo amin'ny asa toantsika amin'ny fanafahana ny olona amigejany satana miaro antsika Andriamanitra olona tsy tanteraka asika natsoan'Andriamanitra anao andreny asa ireny indray izy zany mila mifadianina mihitsy vo matafavoaka ny démonie sasany indraindray taky fotoana ela ny famoahana azy indraindray tena misy fampiororona mivantana mihitsy ataony satana aminao fa mila matoko sika fa mahery lavitra ny Andriamanitra nandelaka atsika ary miasa amin'ny alalatsika inoko fa ampaherentsika izay ina no azonao lazaina any piano antsika ny azoko lazaina amin'ny piano dia tokony mafy ny vavaka ataontsika tokony mafy ny vavaka ataontsika ary tsarovy ny teny amin'ny salamo faha efatra ny telopolo andiny fafito ny anjelin'i Jehova mitoby manodidina zay matahotra azy ka mamonjy azy zay ny tokony tsarovantsika arabaky teny mihitsy arabaky teny ary isoroko mihitsy ilay olona namorony 722 iny ira malakolo zay fa mety misy peny tsy mahafantatra ahoana ny tonony raha tsy femboka za tsy manina ny anjeliny Jehova manodidina iny zay iny le hira tsy afaka ambavanay tsy afaka ambavanay izy ka fa magnano io manomboko mangitakitaka satana mampangorohoro satana hira iny misy hira zany hoe mampiongororo any satana misy hira ve tsy mampiororo anazy na samy hira fivavana zao azy matetiky zay dia le hira ataonay ampidino eto anio mierinao ray io iny tefa tsara igny anamponany azy
dia avakeo ny anjeliny Jehova mitobona mitobona izay matatara dia zay vao magnano raha ny hira ve zany fitaovana mahomby fitaovana tegna mahomby ny hira amin'ny famoahana ny démonie fandroana ny asan'ny satana hira Andriamanitra mamaly vavaka double canon aona ny anazavanao an'izay mandeha le hira mandeha vavaka miaraka vavaka double canon ilazana canon avy tsy maintsy mavoa tena mahafaty ozy ny devoly mampangororo satana mampangororo anazy mandroka anazy satana dia efa mahafantatra ane fa efa favalo efa resiny Jesosy izy aty amintsika izy no mampiororo fa rehefa mandray an' Jesosy tsika afaka tsika sotra namana manantsota amin'izay fa mitondra hero amin'ny mpiaino zany zay indray ny namarana ny fiarantsika tamin'ny pianino ity manao mandram-pina vetivety indray ny namanao ileo andry amin'ny tantsoa namana manantsoa raha misy fanontaniana tonga ao an-tsainao na misy antombavaka angatahanao amin'ny fotoana rehetra na koa misy fijoroana ho vavolombelona azonao zaraina dia manorata amin'reto adresy manaraka reto: page Facebook feo fanantenana na ny laharany finday 034 06 797 62 032 75 379 74. radio feo fanantenana.
onjam-peon'ny feo fanantenana dia faly manolotra famelabelarana rahatsoratra masina ho anao mandritry ny 7 andro miaraka amin'ny namana Kaleba Ndretsikivy. Zany dia anomboka amin'ny 17 ny volana Desambra 2024 hatramin'ny 9 ny volana Janoary 2024. Amboary teny izao ary ny fandaram-potoananao asao ny fianakaviana ny sakaiza sy ny namana mba handre ny hafatra avy amin'i Jesosy. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo fanantenana. Efaly miona amintsika mpiara-mianatra rehetra ny namanao Iliandre Mitantsoa. Tombotsoa antsika ny fahafahana mianatra malalaka ny ten'Andriamanitra tahaka an'izao dia manasanao mba hanararoatra an'izany hatranetrany. Hamarana ny lesona raisitsika avy amin'ny filazantsara ny jaona isika mahakasika an' Jesosy. Fiaonana tany Galili, izay ny lohateny menan'ny lesontsika amin'ity anio ity. Fiaonana tany Galili. Nahoana inona ny zavatra niseho? Manasanao ary hamaky avetrany izay voalazo amin'ny Jaona 1:20 ka hatramin'ny 7:20. Jaona 1:20 ka hatramin'ny 7:20. Rehefa afaka izany dia niseho tamin'ny mpianatra indray Jesosy teo amoron'ny ranomasin'ny Tiberiasy ary toy izao no nisehony. Niaraka Simona Petera sy Tomasy izay atao hoe Didimo sy Natanaela ilay avy tany Kana any Galili sy ireo zanak' Zebedio ary ny mpianatra roa lafa koa. Dia hoy Simona Petera tamin'ny zareo, andeha anarato aho. Dia hoy ireo taminy, andeha araka aminao koa zahay. Dia nandeha izy ka niditra tsambokely ary tamin'iny alina iny dia tsy nahazo ninona akory izy. Ary noho ny efa nazava ratsy ny andro dia nitsangana teo amoron-dranomasina Jesosy kanefa tsy fantatry ny mpianatra ho Jesosy izany. 5 io Jesosy taminy, anaka manakanina vai ianareo? Dia namaly azy zareo hoe tsia. Ary izy taminy, alatsao eo amin'ny sisiny ankavanan'ny sambokely ny aratonareo dia ahazo ianareo. Ka dia nalatsaka izany ka tsy zaka ny nakarina no ny abetsahany azan-drano. Ary ny mpianatra izay tiany Jesosy tamin'ny Petera, ny tompo iry, izany hoe Jaona ilay hoe mpianatra malala voalaza eto, ny teny tamin'ny Petera. Hoy Jaona hoe, iry ny tompo. Ary raha reny Simona Petera fa ny tompo iny dia nisikina ny akanjo ivelany fa tsy ny akanjo izy, ka nirotsaka tao amin'ny ranomasina. Fa ny mpianatra sasany nandeha an-tsambokely ihany nisarika ny arato feno azan-drano, fa tsy lavitra ny tany izy fa tokony ho 200 akio ihany. Raha vao niakatra avy teo an-tanety izy dia nahita finarina teo sy azan-drano teo amboniny ary mofo. Dia hoy Jesosy taminy, analao azan-drano amin'ireo voazonareo teo. Dia niakatra Simona Petera ka nisariny ho eo an-tanety ny arato feno azan-drano vaventy 350 ary na dehibe tahaka izany azy izy dia tsy tritra ny arato. Hoy Jesosy taminy, avy sakafo. Fa tsy nisy mpianatra sananontany azy hoe iza moa ianao satria fantany fa ny tompo io. Ary tonga Jesosy dia nandray mofo ka natolony azy dia vao ny azan-drano indray. Izany ny fanitelo nisehon'i Jesosy tamin'ny mpianatra rehefa nitsangana tamin'ny maty izy. Ary rehefa nisakafo izy dia hoy Jesosy tamin'ny Simona Petera, Simona zanak' Jaona, moa ny fitiavanao ahy mihoatra noho ny fitiavany reto? Dia hoy izy taminy, eny tompoko, ianao malala fa tianao aho. Dia hoy izy taminy, fahano ary ny ondrikeliko. Ondray izy tamin'ny fanondrony, Simona zanak' Jaona, mo tiava ianao? Dia hoy izy taminy, eny tompoko, ianao malala fa tianao aho. Dia hoy izy taminy, andraso ary ny ondriko. Hoy Jesosy tamin'ny fanitelony, Simona zanak' Jaona, mo tiava ianao? Dia nalahelo Petera satria izy nanao intelo taminy hoe mo tiava ianao. Ka hoy izy taminy,
tompoko ianao mahalala ny zavatra rehetra fantatrao fa tianao aho hoy jesosy taminy fahanoariny andrio lazaiko aminao marina dia marina tokoa raha mbola tanora ianao dia nisikina ka nandeha tamin'izay tianao fa rehefa antitra kosa ianao dia haninjitra ny tananao ary olo-kafa no anikinanao ka hitondranao amin'izay tsy tianao ary zany no lazainy hanambarana ny fomba fahafatesana izay ankalazany an'Andriamanitra ary rehefa voalazan'izany dia ho izy taminy manaraha misy fahamarinana manandanja maro ao anatin'izay andininy maromaro ny fakitsika izay indrindra momba ny fisehoan'ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fanetretena ilain'Andriamanitra amintsika olombelona ny tanjon'ny filazantsara no mifarana ao amin'ny Jaona 4 raha ny lojika zany a dia ao anatin'ity Jaona 4 ity mihitsy no mifarana ny filazantsara ny Jaona hitantsika nefa fa mbola misy ny 1 dia fakitsika ny zavatra niseho miatomboka amin'ny fivirenan'ny mpianatra sasany tany Galili io 1 io dia nanosokevitra ny handan'ny alina teo amin'ny farihy Petera hiverina indray amin'ny fanjonoana izay nataony taloha niverina ary niverina tamin'ny asa fanaony ireo mpianatra dia ny fanaratoana izany fa tsy nahazo ninninona nandritry ny alina rehefa tonga ny maraina dia nisy olo tsy fantatra anankiray nijoro teo amoron-drano laza tamin'izy ireo mba handatsaka ny aratony any ankavana ny sambokely rehefa izay dia nahazo trondro betsaka izy ireo ka saika tsy voasary mihitsy aza ny arato ahatsiarovantsika ny fotoana ny onan'i Jesosy voalohany tamin'izy ireo zany nafantatra an' Jesosy avy hatrany Jaona dia nilaza tamin'i Petera izay nitsambikina ankao anaty rano dia nilomano nankeny amoron-drano nanatona an' Jesosy izay le Petera mafana fo zay dia nametraka fanontaniana 3 tamin'i Petera Jesosy makasika ny fitiavana ny tompony avokoa zany dia talohany nanomboanan'i Jesosy tamin'ny azo fijaliana mantsy a dia tsaroantsika fa ny tompo teny fantatra Petera fa tsy hivadika tsy hiala amin'i Jesosy mihitsy na dia hiatra amin'ny ainy aza izany kanjo hitantsika ny zavatra nitranga tamin'izay nolazan'i Jesosy meloha fa tena andaha azy ny 3 Petera hitantsika izany amin'ny Jaona 7 andiny favalo amin'ny 30 Jaona 7 natoko teny izy natoko izy fa ny fitiavany an' Jesosy dia ampy atonga azy tsy hamadika azy mihitsy saingy tsy fantany hoe karazam-pitiavana inona ny tao aminy tsy fantany hoe hery manao ahoana moa ny hery ananany na dia tamin'ny fony aza no nylazany an'izany dia tsy fantany na ny herina ananany na ny fitiavana narosika azy fa eto a dia niova kely tsy ny tenany no nasongadin'ny Petera tamin'ity fionana tany Galili ity fa Jesosy ahoana ny navaliny rehefa niteny Jesosy hoe ianao ve tia dia navaliny hoe ianao mahalala ny zavatra rehetra fantatrao fa tianao a eo amin'ny 7 amin'ny Jaona 1 zay misy olona sasany milaza fa ny matoateny agape agapao izay midika hoe tia amin'ny fitiavan'Andriamanitra no nampiasain'i Jesosy eto raha nanontany an'i Petera izy fa tsy tamin'ny fanontaniana farany Petera kosa dia namaly mandrakariva tamin'ny matoateny hoe fileo na filia izay midika hoe tia tiako satria tia ilay hoe tia ao anatin'ny fanontaniana napetraka Jesosy dia fitiavana agape raha averina izany ilay fanontaniana amin'izay ahitsy dia izao move ianao Petera tiahy amin'ny fitiavana agape izany hoe amin'ny fitiavana avy amin'Andriamanitra dia Petera kosa namaly fa tianao a fa saingy ny dikany a dia fitiavana filia tiako ianao satria tia zay le filia izany hoe maneho fitiavanamana tsotra fotsiny izany io fitiavana filia io no tsy nahafahan'ny Petera ny joro
tamin'ny voadivoady izay nataony tamin'i Jesosy talohany nahafatesany hoe na hiala aminao daholo azany rehetra za tsy hivadika aminao kanjo rehefa tonga tokoa ny fitsapana namaina azo azy tovavy kely anankiray fotsiny dia efa nahatonga azy nandahan' Jesosy intelo. Dia eto mbola nisedraina ny karazam-pitiavana manosika azy dia mbola io fitiavana io ihany. Raha ny fitiavana hitiavantsika ny hafa hifankatiavantsika olombelona dia fitiavana marefo satria fitiavana mitaky valiny. Tiako raha tia tsy tiako rehefa tsy tia, fa ny fitiavana tian'Andriamanitra iainantsika dia le fitiavana agape, izany hoe fitiavana avy amin'Andriamanitra afaka mity na izay tsy tia azy aza. Ny fitiavana avy amin'Andriamanitra izay vokatry ny fanahy irery ihany no tiany Jesosy hanosika antsika hanompo azy amin'ny fiaraha-miasa aminy. Indray nandeha dia niteny toy izao Jesosy: raha izay tianareo ihany ny tianareo, inona hoy ny soa azonareo? Fa na dia ny mpanota koa aza mba tia izay tia azy. Fitiavana agape ny tiany Jesosy hitiavantsika azy sy ireo olona manodidina antsika raha tena kristianina mpanara-dia asika. Fitiavana avy amin'Andriamanitra tsarovy anefa fa vokatry ny fanahy ihany no azonan'izany, araka ny voalaza amin'ny Galatiana 5:1-20. Zao anefa tao an-tsainy Petera mandrakariva ny tsy fahombiazany tamin'ny nandavana an' Jesosy intelo. Dia fantatr' Jesosy fa ny fony fanetretena amin'izay ny valitenin'ny Petera tamin'ity ndre mandeha ty. Tsapan' Jesosy amin'ny fanetreteny izany dia tonga zava-dehibe teo amin'ny famerenana ny Petera ho amin'ny asa fanompoana indray izany. Tsy salasalana fa anankiray amin'ny toetra tsara indrindra hoento manompo ary takian'Andriamanitra amintsika ny fanetretena. Ary mijoro vavy olombelona mihitsy Petera ao amin'ny Petera 1:5-5, Petera 1:5-5 manao hoe: koa amin'izany manetretena mba hanytana mairin'Andriamanitra mba hanandratany anareo amin'ny fotoanandro. Inona dikan'izany? Andraso ny fotoana tian'Andriamanitra hametrahana anao eo amin'ny toerana tianao azo fa aza manao politika azonan'izany. Izay ny lesona mivantana raisika andraisantsika azy amin'izao fotoana izao. Mitaky fanetretena feno eo natrehan'ny tompo izany. Araka ny voalaza amin'ny Jakoba 4:10. Jakoba 4:10 manao hoe: manetretena eo natrehan'ny tompo dia hanandratra anareo izy. Aza manandra tena fa mampidoboka izany amin'ny fotoana tsy ampoizina, fa aleo manetry tena eo ambany tana mairin'Andriamanitra dia Andriamanitra no hanandratra anao amin'ny fotoana fantany famapety an'izany. Amen. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feo fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana no vokariny ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana. Mirary 420 ora finaritra ho anao ny AWR.